Ya le faly mirabatsika rehetrarehetra moa efa atao anatin'ny fiankofana moa tsika atao anatin'izay fidera zay diditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Za ty teny aminao androany a fa raha tsy ataonao hoe zavatra fahazarana zany hoe zavatra mandeha gaona fotsiny zany miantoroteny zany fa tena ho raisinao sy iainanao ty androany ty. Za ty teny aminao fa tena hiasa amin'ny fiainanao zany tenin'Andriamanitra zay minao androany zay. Minoanao androany zany fa ny zavatra horenesitsika androany ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika androany dia tenin'Andriamanitra tena tokony ho tonga aminao. Tena tenin'Andriamanitra tena tokony hiasa eo amin'ny fiainanao. Dia ho raisitsika zany a fa miloha zany dia zao andao isika amin'ny fifaliana zany tenin'Andriamanitra zany. Tsika zany na inona toerana misy anao amin'izao fotoana izao, na inona retina misy anao, na inona problème misy anao, na inona koa fifaliana anananao dia zao andao raisitsika amin'ny fifaliana zany tenin'Andriamanitra. Andao tena raisitsika mihitsy hoe hoadinotsika ny zavatra rehetra fa andray tenin'Andriamanitra dia minoanao fa tenin'Andriamanitra zany hanova fiainanao, minoanao fa tenin'Andriamanitra zany hanasitrana ny aretinao, minoanao fa ny tenin'Andriamanitra zany hampisiny tsy misy eo amin'ny fiainanao. Ka andao ataontsika ty ity mahafinaritra be a hoe ny teninao Andriamanitra ataontsika zany a anatin'ny fifaliana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia omany ny fonao a andraisantsika tenin'Andriamanitra hoe tsangantsika anao an'izany zany dia omany ny fonao andray tenin'Andriamanitra androany. Raha tsika tehaka zany a hifalintsika fa hery tenin'Andriamanitra. Alleluia. Teninao Andriamanitra teninao Andriamanitra fitiavandehibe fitiavandehibe teninao manisy laza manatsaka na izany o ampianaro autobo anambara ny fitiavana Nisa mi sto battendo la piana sto poso se la se no la tena la piana lu autobu la nambara mi ti chiama anawa dia manisu samba ciao ave manila na piana lu autobu anambara mi ti chiama Fifalina appena Andriamanitra te hiasa eo aminao. Ao Andriamanitra ti hazavana mazopiaka bravo, tu però, a tua vita l'anima, ma c'è che c'è una nella casa, no? Ora pianare,
tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao Jesosy io misaotra anao zay satria andreny feonao ndray zay androany misaotra Jesosy fa tsy misy zavatra mahafinaritra anay tahaka an'izany mandreny teninao mahafinaritra anay misakafo matsiro mahafinaritra anay misotro zavatra mahafinaritra Jesosy fa mihoatra lavitra noho izany ny fianona ny teninao satria ny teninao dia mahavelona ny teninao dia mahasalama ny teninao dia mahafaketaeta ny teninao dia manangana ny teninao dia manasitrana ka androany Jesosy dia fantatra fa amin'ny alalan'izao mpanomponao tsy manam-pahalalana votsavava fa fantatra fa fanainao masina kosa metraka amin'ny teny eo ambavako androany ary miteny rehetra zay toriana androany isaky ny feza teny ray dia zavatra aloha le nitsatoka ny ampon'ny olona basa mamanasitrana ny fon'ny olona Jesosy sakafo mameno ny banga eo amin'ny fiainan'ny olona ho voninahitry ny anaranao ka midevoly sy satana dia afatotra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka nelingela zao tenin'Andriamanitra zao alleluia amen tifalinao anahy mizara tenin'Andriamanitra ho amintsika androany mino fa manana baiboly ianao any amin'ny toerana zay misy anao any miarabantsika manokana izay manatrika eto a Créteil amin'ity androany ity miarabantsika any a Koweït any Arabie Saoudite any a Dubai any a La Réunion any a Maurice eto Frantsa any a Marseille eto amin'ny province any a Madagascar any atsiro mandidy izay mandre an'izao sy toerana maro hafa izay mandre an'izao tonteny en direct zao amin'ity androany ity ijery tenin'Andriamanitra tsika ijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika androany ijery tantanana olona anankiray za teny aminao androany fa Andriamanitra manana programa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia manana programa tena tsara sady matipaika no tena mahafinaritra be ho amin'ny fiainanao fa ny zavatra anankiray tiako isotomana ansainao androany dia ny devoly dia manana programa anankiray sy tanjona anankiray dia ny tsy hatongavanao ny tanjon'Andriamanitra io zay ihany ny tanjon'ny devoly eo amin'ny fiainantsika ny andraraka atsika andalana ny tsy hatonga atsika amin'ny planin'Andriamanitra sy ny dingana rehetra sy ny nofinofitsika ao amin'Andriamanitra misy le raha anankiray nanofy androany tao amin'ity baiboly ity Josefa ny anarany ijery tantaran'i Josefa zany tsika amin'ity androany ity maka tenin'Andriamanitra somary lavalava ny tenin'Andriamanitra hoe vakitsika satria hatrany amin'ny manomboka any amin'ny Genesis toko fa 7 ka hatrany amin'ny Genesis mahafantatra hoe zany hoe hatrany amin'ny Genesis toko fa 5 any mbola ho vakitsika androany fa nefa aza mataotra anao fa tsy ho vakitsika manontolo zany fa ho tsaingotsaingoantsika ny atsefatsefaneny ny tenin'Andriamanitra zao ny zavatra lohatenin'ny Genesis toko fa 7 manao hoe ny nakalany rahalahan'i Josefa azy sy ny varotany azy ho andevy teto zany dia nisy fakahalany nisy olona vitsivitsy nakalina olona anankiray ary zany zavatra fankalany zany tsy nandehandeha fotsiny teo tsy nijanona fotsiny teo ohatran'ireny hoe fampilongolongo na fampatezitezitra fa mitarika zavatra ngeza mihitsy mitarika vokatra ratsy ny varotana nyity lehilahy ty ho andevo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jakoba nonona tamin'ny fivahiniany any rainy dia tany amin'ny tany Kanana ary izao ny tantaran'i Jakoba zany hoe tsy tantaran'i Jakoba nefa nenoantsika androany fa ny tantarany Josefa fa nefa kosa i Jakoba ny tena niatrika an'izany satria mafy teo amin'ny fiainany zany zavatra any rehefa vita 12 taona Josefa dia niara-ny andriolo tamin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy ary izy dia zanaky Bila sy zanaky Zilpa vady Jakoba rainy ary Josefa nitady-bolana tamin'ny rainy ary tiany Israely zany Jakoba eto ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahantenany izy ka nanaovany akanjo lava ary no nitandralana fa Josefa dia tiany rainy mihoatra noho izy mirahalahy dia nankahalazy azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy zao zany eto zany dia misy lehilahy anankiray zanaka lehilahy anankiray ary maro mirahalahy zareo fa ity lehilahy anankiray atao hoe Josefa ity dia anisan'ny tena tiany rainy kokoa mihoatra noho ireo zanany rehetrarehetra maro ireo izany zavatra zany nefa dia zao nitarika inona nitarika felonana nitarika fankahalana teo amin'ny rahalahiny sasany za te teny aminao fa amin'ny fotoana ianao manana tombony eo amin'ny olona dia ankahalan'ny olona ianao ary za dia ampahery foana androany tsika rehetrarehetra zay mandalo mety hoe fanenjehany ianao mety mandalo misy olona ohatrany tsy mikatsaka sy anao ratsy anao ohatrany ny alina anao dia ohatrany manao zay manenjika anao eny amin'ny toerana rehetra zay misy anao za dia ampahery ny olona zay misy manenjika amin'izao fotoana zao fa mifalia anao fa misy zavatra ny aminao any ity Josefa tika raha lasana babo malala zandrindreo olona reo ity Josefa tika dia mitovy tamin'izy reo mpiandry samy zanak'olona anankiray olona mitovy grady aminy olona mitovy firazanana aminy olona mitovy raha aminy mitovy tombotsoa amin'izy ireo fa zao ny angaran'le rainy teto nomeny akanjo lava izy ny tenin'Andriamanitra hitanao raha lasana babo malala
ny olona anankiray rehefa tian'Andriamanitra dia ala ny devoly. Ny olona anankiray rehefa misy fitiavan'Andriamanitra ny olona iny dia mahatonga ny devoly hikatsaka ny olona iny foana. Hialina ny olona iny foana. Za dia teny aminao manokana fa ianao tiany Jesosy. Tian'Andriamanitra ianao, nofidian'Andriamanitra ianao, ary za matoky. Fa tsika rehetrarehetra zao samy mahafantatra andao fa ny angaran'Andriamanitra nge ianao io. Misy olona amin'izao fotoana zao lasana babalala any amin'ny réanimation tsy afaka hiany tenin'Andriamanitra. Misy olona amin'izao fotoana zao le kananana programma rao fa tsy nisokatra intsony no masony tamin'ity androany ity. Fa ianao, naiza toerana misy anao. Ninona toerana misy anao amin'izao fotoana zao? Aza mieritreritra ianao hoe mafy be zany fiainako zany. Fa ny angaran'Andriamanitra ianao. Misy olona te hividy mafy amin'ity tombonandro androany ity, te hividy lafo amin'ity andro sabotsy androany ity, fa omaly zoma tapitra ny fiainany. Fa mifalia ianao. Dia zao ny zavatra nitranga. Zay no mbola teo ihany. Nanomboka izany tiany rainy kokoa no reto zazy reto. Dia nanomboka efa tsy tantiny reto ralahany zany zavatra zany. Fa mbola nisy zavatra ray ngeza be nitranga ihany koa. Dia zao le zavatra nitranga. Andiny ny fadimy. Ary nanonofy Josefa. Nanonofy. Nanonofy izy dia izy tsy nanonofy ratsy, tsy nanonofy ririnina. Fa ny tenenan'Andriamanitra tao anatin'ny nofy. Inona zavatra nofiny? Nambarany tamin'ny ralahany. Zao le nofy. Mba eno ianio izy zato nofiko zao. Andiny fa 7. Indro nambe amboara tany antsasika ka indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo ny lahatra nadilina kosa ny amboaranareo ka nikoaka teo amin'ny amboarako. Natezitra an-dralahany zany nofiny Josefa zany satria tsy mba hoe nanofy Josefa ka nikoaka ny amboarany ka ny ralahany nitsangana fa ny Josefa no nitsangana ary ny ralahany rehetrarehetra dia nikoaka teo amin'ny amboarany. Ny heviny ny nofy moa dia misy heviny avokoa. Teo dia toa takatry ny ralahany hoe andiny favalo, hoy ny ralahany taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao, nanapaka anay tokoa va ianao, ary zany nofiny zany sy ny teny zany dia vao maika nakahalany azy. Ohatrany amin'ny lafindray zany ohatrany nanao erreur Josefa teto. Tokony tsy nitantarainy le nofy. Tokony hoe nitazomino anazy reny ve satria inona le izy tamin'ny fotoana nanofisany ka nilazany zany nofiny zany no nanomboka nidirana problème teo amin'ny fiainana. Ianao amin'ny fotoana maray teny fikasana amin'Andriamanitra. Amin'ray ianao maray teny fikasana avy amin'Andriamanitra dia tadio fa miara-mitsiry amin'iny. Miara-mitsiry amin'ny finoanao an'iny teny fikasana sy ny fandraisanao ny ten'Andriamanitra iny. Ny fikasana devoly amotika an'iny. Satria izao raha lasana vavimalala fantatry ny devoly. Fa amin'ny fotoana raisinao zany teny fikasana zany tsy maintsy ho tanteraka aminao. Ary amin'ny fotoana tanteraka aminao zany dia tafita ny fiainanao. Amin'ny fotoana tanteraka aminao zany dia misanatra ny fiainanao. Amin'ny fotoana tafita tanteraka amin'ny fiainanao zany dia zay ianao ny atao hoe olona tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny devoly manao izay tsy hatanteraka an'izay. Dia teto zany dia mbola nanofy fandroany indray koa moa Josefa. Dia mbola nanofy indray izy. Zany hoe namafisin'Andriamanitra bebe kokoa le zavatra zay tonga taminy. Mino fa ianao io manana tanjona. Mino fa ianao io manana projet. Dia za mino fa ianao io mieritreritra ny zavatra io. Dia za mino fa rehefa sitrapon'Andriamanitra dia ampahitan'Andriamanitra anao mihitsy hoe sitrapony io. Dia confirmen'Andriamanitra foana amin'ny alalana famantarana maromaro hoe atao fa mombanao. Dia nanofy fandroany indray Josefa. Nofy indray tsy le nofy teo intsony no velona fa mbola mitovitovy amin'izany indray. Dia nanofy indray izy hoe indreo izy masoandro sy ny volana ary nikintana iraiky ambin'ny folo nikoaka teo anatrehako. Miteny angeza ny nofy zany e 12 ny zanaky Jakoba. Iza moa le masoandro ary iza moa le volana. Ny masoandro sy le volana dia le ray aman-dreny Jakoba sy ny vadiny. Fa le kintana 12 dia ny zanany. Ary teto dia nisy kintana raiky ambin'ny folo zany hoe reo ralahany Josefa raiky ambin'ny folo nikoaka teo aminy. Vao menga raha lasana vavimalala nahatezitra ny olona zany. Vao menga raha lasana vavimalala tena nampivontony fony ralahany Josefa. Ohatry ny vome mitantara ihany Josefa hoe zao ny zavatra hitranga. Ianareo ekoaka eo amiko. Na ianareo amin'ny mahamboaranareo, na ianareo amin'ny mahakitana anareo dia zao miekoaka eo amiko foana ianareo. Na ndray ny ary solena taminy teto. Zao ny teniny hoe ozy ny teny mafy azy ny ray ny andiny fafolo. Manao hoana izy amin'ny nofinofisinao zany mo avy tokoa amin'ny fotoana na zasy ny reninao ary ny ralahanao ka ekoaka amin'ny tany eo anatrianao. Na ndray ny ary zany tena tezitra taminy teto hoe inona ihany ty lazainao ty e. Tsy ampy anao ve ny amboara raiky ambin'ny folo ny ekoaka. Za koa zany rainao ekoaka eo aminao. Dia zao nialina azy ny ralahany. Fa ny rainy kosa zany hoe Jakoba dia nitadidy zany zavatra zany.
ratsana bavamalala raha misy zavatra tonga eo amin'ny fiainanao raha misy zavatra hitanao mihitsy hoe famangin'andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao raha misy tena lenao mihitsy hoe mety nanofy ianao mety amin'ny alala ny tenin'andriamanitra tonga aminao mihitsy ny famangin'andriamanitra hoe ianao ho ataoko ohatr'izao ho ataoko lohany anao fa tsy ho rambona ho kelindrina ny atombo anao fa lehibe indrindra ny afaranao dia zany teteny aminao raiso ny teny reny raiso fa ny teny fikasana rehetra natao to tamin'ity baiboly ity dia natokana ho atsika natokana ho atsika mahazanaka andriamanitra atsika tena dia ny fotoana nanomboka ny tompo tao amin'ny rahalahandry ny fialonana ny jakoba i josefa azafady ary le fialonana io dia zao ny tao anatin'izy ireo tsy nijanona fotsiny hoe fialonana fa hoe zao ny tao anatin'izy hoe andao a mpite amin'izany nofo zany andao atao zay tsy atateraka an'izany fa isika hoe dia koaka eo amin'ny olona io dia nataony zareo zay evitena amin'izay nataony zareo zay lana amin'izay nofonofony josefy zay mba hatso tanteraka zany efa dia miteny aminao androany mampahery atsika rehetra ny atokantrano any amin'izao fotoana zao fa na inona raha lasana bavamalala fa nakatsakana nataony devoly eo amin'ny planin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia zao tadidio ny tenin'andriamanitra tsy maintsy tanteraka aminao ary andriamanitra ny tompo ny teny farany eo amin'ny fiainanao ka na inona zavatra tonga aminao androany misy zavatra nge raha lasana bavamalala manana tanjontsika misy fotoana ngentsika nahazo tsodrano e misy fotoana ngentsika nahazo teny fikasana hoe ianao dia ho ataoko ohatr'izao fa ny zavatra mahagaga ohatra misy tsakatsakany zany tsy atongavan'izany zavatra ohatra ny vome misy problème mitranga eo amin'ny fiainatsika ohatra ny vome ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainatsika manapirofo ohatra ny vome ny zavatra rehetra miseho ny toejava mitranga rehetra ohatra ny vome mahatonga atsika tsy ino an'izany zavatra any ka zany ige mitranga tamin'ny josefy ho tantaraiko anao amin'izay inona ny zavatra mitranga tamin'ny josefy raha dia nanofy azy izy hoe ny amboara ny tsangana na dia nanofy azy izy fa nikitana raiky amby fosy sy volana masoany dia koaka eo aminy dia ho teneko aminao kely androany hoe zany ve ny zavatra nitranga zany ve ny tena zavatra nitranga fa amin'ny lafiny ray a raha misy olona mamaky tenin'andriamanitra tsy ampy tsy hatramin'ny farany tsy mandinika amin'ny tenin'andriamanitra hatramin'ny farany dia ohatra mampamofo ity mivavaka ity raha lasana bavamalala raha misy tantara anankiray tantaran'olona mivavaka ka jerenao hatra eo amin'ny atsasatsasany eo fotsiny dia na ianao io ary tena miabandonna amin'izany fivavahana zany satria dia zany indrindra zavatra mitranga eto mandritra amin'ny toko maromaro ao anatin'ny baiboly andininy be dia be ao anatin'ny baiboly dia nampitsoe daholy fa potika ny fiainan'i josefy tsy ho tanteraka mandrak'izay zany nofinofony josefy zany hijanona ho nofo ririnina izany nofony josefy zany zao ny zavatra mitranga rehefa tany andiny fahavalo folo rehefa tany ampialasan'ondry zany ny rahalahan'i josefy dia tamy avany josefy rehefa tamy avany izy dia andiny fahavalo folo amin'ny genesis toko fito amby telopolo teo ary natazana azy tena lavidavitra teny ny rahalahany ko raha tsy mbola nanakaiky azy josefy dia ndray tetika mono azy izy dia ndresaka hoe ivy tany le mpamony nofy hitanao hoe fa nanaovandrareo anarana mihitsy iny le mpamony nofy tsika mpivavaka zao raha lasana bavamalala rehefa ny olona tsy mivavaka no mijery atsika dia zao foana ny teniny olona iny le mpamony nofy ino olona le lohany fahatsirambony ino olona le olona ohatra zao sy ohatr'izao ino olona le ho any an-danitra ino le mpamony nofy fa zao raha lasana bavamalala azakivy amin'izany ianao dia ekeo mihitsy androany fa ianao le mpanonofy josefa tena tenaovany olona anarana hoe ino le mpanonofy hitanao ohatra ny olona imezana ino le olona ekofana ino le olona tahiny tompo ino le olona lohany fahatsirambony ino le olona le kely indrindra ny efarany efa jerety mbola kely foana hatramin'izao mezan'ny olona ho ampivavaka imezan'ny olona hoa raha lasana bavamalala za te teny aminao androany ya famezan'ny olona tsika manana tanjontsika rehefa napetraka andriamanitra anatsika fa mbola amity mezan'ny olona fo ino le mpanonofo izy ny olona ino tamy le mpanonofy andiny faharoapolo ko ankehitriny andeo vinotsika izy dia atsipitsika anatin'ny anankiray amreto lavaka reto dia aoka olazayntsika hoe fa laniny biby masika izy dia ho hitatsika amin'izany na ahoana na anahoana ny nofony hitanao ny olona nyretolo reto tsy josefy fa ny olona nyretolo reto dia nofinofony josefy raha mitena marina tsy josefy amitindry zareo vonoana fa ataony zay tsy atateraka n'izany nofinofo zany ho hitatsika eto izy izy na ho tamiteraka na tsy ho tamiteraka ny nofony fa ndao ho finotsika no ninona zany no ny nofony tsy noho ny tenany fa no ny programa an'andriamanitra eo aminy za te teny aminao fa midevoly te hamono ny programa an'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ny devoly te hamono ny fandrosotsika ara-panahy te hamono ny tanjon'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika raha lasina bavamalala ary za te hampaherenao manokana androany misy olana le ampaherezina izy rehefa anatina problème
ampahirezina izy efa manomboka entinao an'izany atao hoe tontolo ny fivavahana tontolo ny fifandraisana amin'Andriamanitra tena zavatra tsy maintsy mitranga ampahirezako anao androany mba tsy eritreretanao hoe ianao rery ve ny totombitana amin'ity fivavahana ity toa tsy nanomboka mivavaka vao misy ny problème ka tena lalany mihitsy zany ny devoly dia te hanapotra aminao mihitsy aza mivavaka zany ianao fa jere ty efa rahanao mivavaka jere nge tianao zao ve anao ny atao hoe mivavaka jere ange tianao hoe inona nazo an Joseph hovonoina programma teto fa zao ninona programma amin'ny devoly amonanao ninona programma n'le ratsy sy ny fahavalo hamonanao za te teny aminao androany fa an'Andriamanitra ny ena tsy navela an'Andriamanitra vonoina izy satria zao nokasi an'Andriamanitra lehilahy anankiray atao hoe Robena zany hoe ao anatin'ireo fahavalon'ireo ihany fa vita an'Andriamanitra no mikasika na ny fahavalonao raha tsy hamonanao fahavalonao lene manana fahefananao ratsy anao fa ny fahavalonao tsy afaka hanapotika anao hatramin'ny faran'izany tsy possible zany zanak'Andriamanitra potika hatramin'ny faran'izany nanonofo ve ianao manana teny fikasana ve ianao mitsakay ianao fa tsy azony devolim-potehany io dia zao tamin'ireo olo ireo ihany ary Robena nanandre zany dia namonjy azy tamin'ny tanany ka nanao aza dia mamono ny aina isika tsy Robena ny tsy te hamono fa fanamasin'Andriamanitra mikasika ny fony aza vononao io fa zanako io azonareo atao zay atao amin'ny androany atsipazo anaty lavaka tsy maninona fa tsy azonareo vonoana io satria misy zavatra tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainana io dia zao zavatra nitranga dia ory Robena aoka tsy andasa nareo atsipazo anaty lavaka io ety anefitra izy fa aza misy manitsy tanana aminy anareo mba amonjena azy amin'ny tanany rahalandy hitondrana azy any amin'ny rainy andray any amin'ny rainy any amin'ny rainy indray teto zany dia mbola tsy nivonoana akory Josefa dia nahazo famela-keloka tamin'ny fahavalony hitanao mbola vao tsy fantatry Josefa akory zany zavatra nitranga zany dia ny fahavalony meky amonao azy efa niady hevitra sady hoe alao tsy vonoana io hitanao zany ianao rehefa Andriamanitra miaro anao na fahavalo firy mikonikonina ny amononanao za te teny aminao fa tsy maty ny fahavalo zany tsy maty ny fahavalo zany ianao courage ianao fa na fahavalo firy miara mitambatra androany miara mitambatra mono anao tsy maty zany ianao tanan'Andriamanitra tsy misy maromaka zay ampelantanana manaiky ako fa nandrety koa tsika tena tototry ny olana fa ny olana io tsy afaky ny hahafaty anao io tototry ny problème fa tsy hahafaty anao io ndao jerentsika ny ten'Andriamanitra anao fa za mino fa aorianany ty ten'Andriamanitra ty ahery anao ninona ady lalovanao ohatra mitambatambatra fa eto misy zavatra hitambatambatra eto taoriana ny nofy tsy le nofy ny tranga fa problème ny tambatambatra inona zavatra ny tranga dia nibetain'izy ireo ary rehefa tonga teo andiny fatelo amby roapolo Genesis toko fito amby telopolo ary rehefa tonga teo amin'ny ranandro Josefa teny endany ny akanjo le akanjo lava teny aminy hitanao le zavatra le nomeniny rainy mihitsy akanjo lava akanjo volazany ten'Andriamanitra hoe Josefa dia nanaovany akanjo lava io akanjo lava io rehefa jerentsika ny solamandry ry ambany dia hoe akanjo misoratsoratra zany hoe zao zany ny akanjo dia voninahitra tsy aheta fian'Andriamanitra voninahiny fa misy fotoana iny mesorony fahavalo voalohany ndraintsika rehefa mandalo ao ohatry ny tsisy voninahitra Andriamanitra zany tsy hoe sahoana iny ianao tena ohatrindreny mihoatra ny olona tsy mivavaka ohatry ny tena olona tena oly ohatry ny tsisy tsy mitafy voninahitra Andriamanitra hitanao le akanjo lava misoratsoratra io fiainanao inge misy soratsoratanan'Andriamanitra ianao nge vao mijoro ianao io dia misy soratsoratanan'Andriamanitra vakiny any aminao ange fanipiazan'Andriamanitra fa ino ny andana fahavalo voalohany inona moa raha lasina babolany dia problème andrareo amin'ilay akanjo finona moa problème na devoly amin'ny voninahitra Andriamanitra ianao ka manelingelina azy manelingelina fahavalo voninahitra Andriamanitra amitsika nesolona misy fotoantsika ohatra mianjahanja zany rehefa tsika le anatina problème iny misy fotoantsika ohatra tsy hita zany tsony tay zany le taloha le mpivavaka tay zany le ohatra mitafy voninahitra Andriamanitra aiza zao ve le farany ny fiainana eny raha lasina babomalala mety misy olona nge am'izao fotoana zao mpanompon'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra fa mieritreritsy ny hiditsalalina kokoa zao anao va mandala an'izany hoe tena tsy manana na sakafo hoanina raha dia ny olona manome anao dia sady manome ny olona no tena efa ngamotsy nareo le mivavaka be reny ngamotsy mameny ngamotsy nareo le tsy manan-java-mahory fa za te teny aminao fa ny endahany zareo aloha zany ny endahany akanjo lava dia no betaingy misy fotoantsika tena voabetany fahavalo zany mihitsy ohatra ny tsy afa niatsika zany dia batain'ny fahavalo dia ohatra ny ataony amin'izay atao ozy ten'Andriamanitra re naniraka olona nitsaka ny lohanay ianao misy fotoana avenan'Andriamanitra mitranga zany
na dia zanak'Andriamanitra aza ny zanak'Israely voafidy fa nitsakitsahany Farao ohatra ny tampon-dohany fa za teteny aminao androany nisy fetrany na nitsakitsahany Farao ny zanak'Andriamanitra fa Andriamanitra le mitenina hoe fitiavana mandrak'izay tsy voafehany efa-jato taona na nitsakitsahany Farao azy fa rehefa tonga ny efa-jato taona misy fetrany zany ny fitiavan'Andriamanitra ihany tsy misy fetrany amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia zao zavatra nitranga ny betaitra tena tsipy ny tao anaty lavaka batana tena tsipy tao anaty lavaka za teteny aminao androany fa misy fotoana ny fiainanao na dia efa nivavaka azy ianao ohatra misy programan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainanao ianao le vavaka misy dia manomboka manana dingana vaovao programa dingana vaovao hiakatra sehatra ambonimbony kokoa ianao ohatra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra hiakatra sehatra ambonimbony kokoa ianao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tena latsaka ny andavaka e na lefa tany anaty lavaka fa zao zavatra mahafinaritra raha lasana vavy-malala ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ataoko afo ny manompo sy ny tsy manompo ahy ny lavaka dia misy eo amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra fa samy latsaka anaty lavaka daholo anie raha lasana vavy-malala efa tonga io problème io na ny olona mivavaka na ny tsy mivavaka samy latsaka anaty lavaka fa hainao mitetrehitra fa ny olona tsy mivavaka dia tsy afaka ho very vola voary-posy fota tsara mihitsy fa hainao mietrehitra fa mivavaka tsy afaka niditra hôpitaly entina any amin'ny urgence nefa mivavaka ohatra ny olona tsy mivavaka tena possible zany fa hainao raha mananjanaka dia zana koa zany tsy mba entina any amin'ny hôpitaly mihitsy hoe mianjera tapaka ny tanana sy ny sisa nefa ny olona fa na mivavaka io na tsy mivavaka dia possible zany zany hoe teto zany dia zao mba latsaka tany anaty lavaka ohatra ny olona tsy mivavaka koa Josefa afaka latsaka anaty lavaka ohatra ny olona tsy nanonofo koa Josefa fa zao ny zavatra mahafinaritra pahaizako anao androany ny lavaka feno eny andalana eny eo amin'ny fiainantsika dia misy lavaka daholo fa misy ny atao hoe lavaka mahafaty misy ny lavaka tsy mahafaty fantatrao zavatra nitranga ozy tenin'Andriamanitra hoe adiny faefatra ambin'ny folo ary nobetainy kana tsipy ny tany andavaka ary mainty zany lavaka zany ka tsy nisy rano hitanao zany raha nisy rano tao maty andrano tao Josefa latsaka tao dia maty andrano afaka tsy latsa-dra araka ny tenin'ny Robeny izy fa voky rano dia maty tao ohatra ny olona maty andrano fa zao raha lasana vavy-malala raha tsy maintsy latsaka anaty lavaka ihany ianao aza dininao zao teniko zao androany fa Andriamanitra mbola nomana lavaka tsy misy rano anao dia lavaka tsy mahafaty anao taka ny laforo zay nisy any sadraka misaka sy Abednego na ny olona nanipy azy tety ivelany laforo aza maty mainka moa fa raha niditra tao iny le olona iny vetivety dia barbecue vita tsetsa tonga dia zany hoe laforo samy misy fa ianao afaka manan'Andriamanitra laforo mamay fa tsy mahafaty anao na ny volinao ary tsy mikaiko dia ohatra zany ny lavaka teto niditra ato anaty lavaka fa lavaka tsy nisy rano zany hoe nandre misy zavatra tsy maintsy salovantsika raha lasana vavy-malala ndranenge Andriamanitra mamela antsika handalo zavatra ohatra zany fa za teteny aminao fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia manana mesure d'accompagnement mifanaraka amin'izy raha tsy maintsy voatery andeha alina be ianao tsisy tomobile ntsony dia aza matahotra ianao ny tomobile tsy hitanao fa ny fiarovana misy ao tsy voentaka zany ianao raha tsy maintsy voatery ianao andeha nisotro nefa ny mitazona vola be tsy maintsy voatery ianao zay dia aza matahotra ianao fa hain'Andriamanitra tsy mampahita ny mpangaro-paosy anao hainy koa nefa mahatonga tomobile andehananao dia tsy voary-paosy ianao ohatra zany ny zavatra nitranga teto nidina tany anatin'ny lavaka Josefa fa lavaka tsy nahafaty andiny ny valo amby roapolo azafady andiny fahina amby roapolo andiny fa dimy amby roapolo ary nipetraka ninakanina teo izy dia seran'nompo masina ka natazana fa indreo nisy Ismaelita ny aradia avy tany Gileada ary ndrameva nitondra didikazo dia Nekota sy Balsam Marolota izay netiny nidina ho any Egypta ary hoy Jota tamin'ny rahalahy inona ny soa azotsika raha hamono ny rahalahintsika sy anafina ny rainy amintsika anafina ny rany isika andeha miditsika amin'ireo Ismaelita ireo izy ary ka tsy haninona azy ny tanatsika fa raha atsika sonovintsika any izy dia nanaiky ny rahalahy teto zany dia zao rehefa tao anaty lavaka tao Josefa ndralany sakafo tety ambony tety ndralany ny sakafo izy mijaly anaty lavaka ao zany ny olona nanonofy zany ny olona nampanofisyn'Andriamanitra zany le olona nanan'Andriamanitra programme ny olona misakafo ety ambony izy any anaty lavaka any misy olona nge am'izao miaina am'izao miaina am'izany misy olona nge am'izao raha lasana vavy-malala mety mitady eritreretra mihitsy toatra ny vavaka indray ohatra ny mety nohony tsy ny vavaka fa toatra ny olona mivavaka eto milamina fa za teto anaty lavaka fa inohatra amin'ny farany tenin'Andriamanitra dia nitatra ny hevitra izy ireo andao ranga amidy dia nandalo ny midy anita mpandrato dia nakariny rahalahy avy tao andavaka Josefa ka namidy ny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita ary nitondra Josefa ho any Egypta reo teto zany dia zao zavatra nitranga ohatra ny hoe
faly ery zany Josefa rehefa faly Josefa dia zao zavatra nitranga faly izy satria nampiakariny hitanao lazaka amin'lava dia ohatran'ny hoe ho avota tena Josefa tena nisaotra an'andry moa alleloia tena niova fony rahalahiko tsy aralasana vavimalala reo dia tsy niova fotsony reo fefa ny amotika azy ny nataon'ireo tena tao anatin'izareo dia zao nalaina tao anatin'le lavadrano i Josefa tsy navoaka tao entina mody any amin'ny dadany tsy navoaka tao ho tambatambazana tsia fa navoaka tao ho amidy teo amidy indray zany ary teto izy a voameny ratsiratsy kokoa ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana tamin'ny voalohany izy a mba tao anaty lavaka ihany fa zao mbola eo amin'ny faritany dada ihany mbola anatin'ny lavadrano dada mbola ao ambony eo any le rahalahy na ny fiteny ary mbola zavatra mitovy mba mangataka izy hoe rano rahalahy dia mety mba meno ny rahalahy ny rano ihany zany anaty lavaka any fa teto izy navoaka dia zao namidy lavitra zany hoe raha jerena zany dia ohatra voameny ny letika lalina voame ohatry ny apotika voame ohatry ny tsy ampy le fampitehana teo ohatra le olona resaka tamiko hoe ora raharato a tena voameme mafy ny ady ato fa za te teny aminao fa Josefa efa nandalo teo za efa nandalo teo fa za mbola te teny aminao foana androany aza maika ianao enohatra amin'ny farany toriteny fa natapy ty toriteny ty ka tena hitanao hoe tena mahafaty antoko zany mivavaka zany dia tsofoky rano ianao androany tsy ametsina anao tsy hitarika anao tsy hoe ando hoe ny toriteny atao hivavaka tsika fa nazakoary mba hanaraka anao andeha satria ohatra lany andro a ohatra matantika mivavaka fa eny ny farany toriteny dia zao zavatra nitranga nalainy hoe lalany dia namidiny zany izy fa zao nefa misy problème anankiray nidiram-bola ny rahalahy fa misy problème anankiray a tsy maintsy vahan'izy ireo fantatry izy ireo tara fa Josefa dia tena tiany ny rainy ary ny rainy a dia tsy maintsy anontany hoe fa aizy Josefa tsy azon'izy ireo atao zany tena namidinay na sisisisisi dia niveninanakeo amin'ny lalàna izy ka nanao hoe tsy ao ny zaza ary za aiza ny alehako irobeny io zany le nikasian'Andriamanitra tsy amon'ny zaza dia zao ny zavatra hitandry zareo zao ny zavatra hitandreto rahalahy nreto aleny fa raika amin'ny telopolo nitady hevitra ry zareo mba anasiana ino mo zany proof anasiana proof hitenenana ny dadany mba tsy abedy an'izy ireo dia lasa izy ireo nitady hevitra inona ny atao dia zao andeny faraka amin'ny telopolo dia nalain'ireo rahalahy le akanjony Josefa hitanao le akanjo le netiny le akanjo teny aminy le nomeny ny dadany azy le ahafantarany dadany hoe ty Josefa nalainy le akanjony a dia namony zanakosy ry zareo dia natsoby mitao anatin'ny rano akanjo dia nanao film zareo tamin'izany zany dia efa mpanao film ny olona dia nampanateliny hoany amin'ny rainy ny akanjo sady zao ny filazana izy zany tsy sanakany a ity no efa hitanay ko fantarina akanjo zanakao ty na tsy dia fantany ka hoy izy akanjony zanak'io efa lany ny biby masika izy voaviraviry tokoa Josefa ary Jakoba dia nandritra ny fitafiny ka nisikina lamba fitsaona tamin'ny valahy ary nysaona tamin'ny andro maro hitanao teto zany zavatra nitranga dia zao ty moa dia tantaran'ny Jakoba araka le voakitsika tary tantaran'ny Jakoba nefa Josefa ny tena ao anatin'izany tantara zany eto zany raha lasana bavimalala i Jakoba dia hitondrana pirofo anankiray tadidio raha lasana bavimalala fa ny devoly dia tia mitondra pirofo mivaingana amin'ny fiainan'ny olona hitanao tsy ampy ny devoly mampahitanao fotsiny hoe ohatra ny mipotika zany fiainanao zany a ohatra tsy mahomby fivavahana io a ohatra ny tsy tavavoaka zany ty fiainanao ty ianao mivavavavaka io a fa tsy ampy azy zany fa hitondrany pirofo mivaingana antsika indraindray ndraindraiky raha lasana bavimalala dia hitondrany devoly pirofo mihitsy ianao hoe io fa potika ny fiainanao e ndraindray tonga eo aminao mihitsy pirofo mivaingana entinao hitenenana aresy lahatra anao fa tena potika tokoa ny fiainanao tena maty tokoa le zanakao tena maty le zanakao mpanolofo tokony ho lasa lavitra hitondrany devoly pirofo tsika indraindray zany nofinofinao zany tsy hotanteraka mihitsy e dia hitondrany taratasy avy any amin'ny banky any milaza fa tena potika ny fiainatsika ndraindray nge raha lasana bavimalala misy pirofo mivaingana mihitsy entin'ny devoly avy any ananonanany mitondra aminao miteny aminao fa hivadinao io tsy hoditsony misy fotoana devoly mitondra pirofo mivaingana akanjonao zao misy miosindra entina ilaza fa maty ianao dia pirofo mivaingana hitana mihitsy fa potika tanteraka fa ianao tsy tavavoaka amin'ny trositsony ianao ary spécialité any devoly ny mitondra pirofo mivaingana fa ny tiako ampahaizana anao androany tsy rahany Josefa io fa rahany zanakosy pirofo mivaingana fa Jakoba tsy nafantatra ary ny devoly dia rainy lainky ny devoly dia tia mitondra lainky ka za te hiteny aminao androany
ninona zavatra nampahitaminy de volanao tao anatin'ny feofehetretanao tao lasa kivy ianao hoe tena ohatr' zao tena jere tokoa ty zavatra mitranga fa tena tsy androsotsony diso zany raha na zana kosa io fa tsy rahany Josefa sinema devoly sarinady fa tsy tena izy za ty teny aminao androany aza kivy ianao eno ny toriteny de mitraka ianao androany fa na inona profo mivaingana entiny devoly teo amin'ny fiainanao milaza fa ianao tsy afaka hitsody ianao tsy tafavoaka hitsody ianao efa tsy hiova am'izao tsony ny fiainanao ianao io de efa tsy maintsy mihina ny fanafody mandra-pahafatinao fa tsy hositran' zany tsony tensionao io tsy mariny zany tsy Andriamanitra no nitenanao an'izany Andriamanitra mbola nitohy teto amin'ity toerany ity teo amin'ity tantara ty tsy niteny tsony Andriamanitra fa ampianaziny nampalofy an'i Josefa indro za te teny aminao androany fa ny Andriamanitra toriko aminao androany de Andriamanitra ny eny sy ny amainina le Andriamanitra tsy mahay mandainga le Andriamanitra manatanteraka zay teny no lazaina za androany te teny aminao a Josefa ngera lasa navao malala tsy nanofo tsontsontsony tao aorianan'izay vakio baiboly fa tsy nanofo tsony Josefa tsisy nanofo fanotelo hoe miditra tao anaty lavaka izy a de mba hampahirezan'Andriamanitra azy de nanofo indray izy de ozy izy Andriamanitra hitanao aza kivy anao fa io le nofy indro teo amin'ny fiainany Josefa ny nanofy niadiny lalova nefa be de be fa zao fotsiny raha manana teny fikasana ianao efa nampahitan'Andriamanitra ianao efa nomen'Andriamanitra ianao tanjona anankiray de na tsy tonga anatin'ny sainao tsony ary zany tamin'ny roa taona zao nahazo toriteny ohatra na tamin'ny telo taona lasa hoe ianao de andeha hitoriteny maneran-tany ohatra zany de jerena zavatra mitranga taorinan'izany ne zany devoly mihitsy ianao ohatra ne zany robena sy ny karaza mihitsy ianao a natao zay tsy hitorinao teny ohatra zany nefa ianao nahazo teny fitsany toriteny maneran-tany de jerena vo mety tsy zany mihitsy ny zavatra mitranga mety tsy azo toriteny ohatra zay tsony ianao fa tadidio fa mitoriteninao tamin'ny telo taona lasa am'izao fotoana zao hitsangany zany sy nitonga taminao tsony toriteny hoe anatina ady ianao tsisy ninona tsony amin'ny fiainanao vomenao tsy afaka nitoriteny mihitsy ohatra tsy hita tsony le teny fikasana de hiteny ianao hoe zay ny vitany any fa i Josefa mitahiry an'izany tao ampony raha lasa nababy malala fa rehefa nanofo izy de zao fotsiny mandalo an'izao zavatra zao fa zao tsy maintsy ho avy le andro ka raha misy miteny anao na niseho feo amin'ny fihetretanao miteny aminao hoe zay ny vity ty de teneno androany ohatrany tsy mety fa rapitso mety tsy misy vola mihitsy eo anatin'ny tokantranonao androany tsy misy fa rapitso io misy mandalo aretina avy anao marary ianao androany fa tsy maintsy sitrany ianao rapitso de lasa ny zavatra nitranga tonga ny profo mivainga maty Josefa ny onona nge zao Jakob zao raha lasa nabamalala ny onona atao ahoana tsony na Jakob aza miteny nitahiry an'le nofo izy a va mitahiry an'le nofo nitantarainy Jakob koa izy a i Josefa fa na de zany aza ny zavatra nitranga sy nieritreritra nitsony izy ozy efa tantara efa lasa zany efa potiky zany efa tsisy antenaina tsony am'zany vitatreo ny fiainana raha jerentsika ny tantara ao anatin'io baiboly io a de zao ny zavatra nitranga ny andininy rehetrarehetra manaraka atao mihitsy tsisy nresaka Josefa zany tsony adininy olona misy fotoana eo amin'ny fiainanao misy chapitre mihitsiny adininy olona ny mombanao misy fotoana eo amin'ny fiainanao misy tena hitanao mihitsy ao misy oatra mibanga zany tsy resahan'ny olona zany tsony ianao taloha ianao tena ianao foana ny resahan'ny olona taloha ianao tena hitan'ny olona foana eny amin'ny manodidina anao eny amin'ny sehatra maresaka fa misy fotoana tsy hitan'ny olona tsony chapitre ray manontolo banga teo amin'ny fiainanao ohatra nandalo vida zany ny fiainanao zeo e Genesis toko fatelo amin'ny fito amin'ny telopolo fa valo amin'ny telopolo nge tsisy nyresaka Josefa zany tsony resaka fanambadian'olona tsisy nyresaka adino tanteraka Josefa sy ny nofony na namono azy na nadino azy na nybany andrandra azy na nadino azy fa anankiray ihany tsy nanadino any Josefa de Andriamanitra le nampanofi azy tsy nanadino ary Andriamanitra raha lasa nababy malala de teteny aminao a fa teo amin'ny tokantranony Jakoba nisy fanatrehan'Andriamanitra nisy fanatrehan'Andriamanitra satria tao anatin'ny tokantranony Jakoba nisy an'izany nofo zany fa za teteny aminao fa rehefa nalatsaka izy ireo tao anatin'ny lavadrano na mety izy ireo ade tany Egypta Josefa za teteny aminao fa fanatrehan'Andriamanitra tsy nijanona teo tsony fa nanaraka niny Josefy tany am'zay izy fantatra hoe fa tany anaty lavaka tany isy fanatrehan'Andriamanitra taon'ny Josefa izy nampahery azy tao fanatrehan'Andriamanitra nge
na mety ho andevo izy fa jereo mitantara lasana babalay fa ho lava raha ho tantaraiko anao fa io Joseph io a namidy tany Egypte de novidiana lehilahy anankiray atao hoe Potifara rehefa novidiana zany lehilahy zany de zao ny zavatra nitrany tsy hoe tonga tao izy a de potika daholo ny zavatra atao tsy hoe tonga tao izy a de mainy tranony Potifara sy ny sisa fa tonga tao izy fa nilamina ny tokantranony Potifara nilamina ny asa ny Potifara nilamina ny trano zay asa rehetra nataony Joseph no tahian'Andriamanitra satria zao tsy nijanona tany amin'ireo rahalahy Joseph i Andriamanitra fa nanaraka ny Joseph tany zay misy azy za de teny aminao androany fa ianao raha voosy Jehova naiza naiza toerana misy anao de taditio fa manaraka anao hoan'ny fanatrehan'Andriamanitra mety any amin'ny hôpitaly ianao androany fa taditio fa misy hôpitaly androany misy anao de misy fanatrehan'Andriamanitra mety any amina toerana tsy fantatro toerana tokony amoiza-po fa tsy mamofy anao satria any amin'ny toerana io misy fanatrehan'Andriamanitra zany eke Joseph hoe raha vakitsika ny tantara fa ho lavitra tany an-tranony Potifara izy fa nisy fanatrehan'Andriamanitra mbola nisy zavatra anankiray aza ny trano profina fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray tsy mety manota ny olona anankiray na mandalo ady azy ady kely alovan'ny Joseph hoe raha mitena marina afaka nyteny Joseph fa andeva any arangay fa ohatry zao ihany raha asy ampy anazy amin'ny fivavahana zany a zay tiako ny ataoko manao tsy a fa tany amin'ny toerana nanandevozana azy tany mbola tany ny fanatrehan'Andriamanitra tao anatiny tao misy vehivavy anankiray vadiny Potifara tsara tare zany vehivavy zany ary vady nampanan-kareny zany ny teny tamin'ny Joseph hoe andao hiarakitsika andao hifankatitsika azo Joseph atao lasana bambalana sady niaraka tamina vehivavy tsara tare miaraka amina vehivavy manambola filifiry moa ny ankizy am'izao lehilahy tanora miaraka amina vehivavy anitra manambola be de be zany inona tsy andevontsony ange izy e mety mody andevo izy sisa fa vadiny ramatoa de milamo mety ny sakafo na de andevo aza tokony natao tsara be mody andevo ny anara fa milamina be mety Potifara ary mety naongany zareo de lasa ny toerany Potifara azo ny atao zany fa zao raha lasana bavy malala ny zanak'Andriamanitra naiza naiza toerana misy azy ny vaosy Jehova ninina ady lalovany tsy lavina fakapanahy zany izy satria nahoana misy fanatrehan'Andriamanitra eny amin'ny fiainany zany rano te ampahery anao mandalo ady ianao tazomy mahazanak'Andriamanitra anao mandalo olana ianao tazomy ny mahazanak'Andriamanitra anao voadidina toerana tena feny fahotana fianao am'izao fotoana zao fa tazomy ny mahazanak'Andriamanitra tazomy Jacob zany i Joseph azafady tazomy Joseph ny mahazanak'Andriamanitra azy betabetsika mihaino ty ten'Andriamanitra ty any Koweït any Arabie Saoudite any Liban any amin'ny toerana maro isan-karazany fa any ange misy olona teny amiko mihitsy a zay rehefa amin'ny alina mivavaka isaky amin'ny folo alina moa zany manana ny fandarana hoe vavaka fembena de maro be zany eo fa misy vehivavy anankiray zay mihaino eto izy am'izao fotoana zao zany vehivavy zany mba fantatrao ary tokony amenatra antsika rehetra manana fahafahana mivavaka fa zany vehivavy zany tompoko mivavaka intelo isan'andro zany any amin'ny toerana tsisy Andriamanitra bedy ny patron izy fomba iza ny vavahanao Jehova Andriamanitra tsy mila zany atao am'ty tokantrano ty bedy ny baiboly aza nisorony olona teny am-pilatanana de narin'ny olona fa zany olona zany miteny fa tsy maintsy mahita fotoana ivavahana zany hoe naiza naiza toerana misy azy tsy maintsy misy fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainana ary tena mivavaka zany olona zany za te teny aminao androany fa tsy nanaiky Joseph tsy nanaiky vady Potifara mivaliny zany mba fantatrao fa rehefa miezaka mijoro ianao inona ny valosoanao ny valosoanao avy amin'ny devoly tsy hoe valosoa moa zany fa nina moa devoly tsy manome valosoa atsika za tsy mila zany tsika fa tsy zay ny tiako tenena fa hoe ny valiny zany ny takalo ny fijoroanao io vo me alefa ny lavilavitra kokoa inona zavatra vo me nigadra ndray teo zany Joseph taratsaka tao anaty fatsakana tao anaty lavaka miala anakajo de ambodepony lasa andevo fa tsy nionona teo fa mbola lasa ko tsy nionona tamin'ny mandevo azy fa andevo gadra lava azonao moa zany sady andevo ny titranao a mbola gadra lava koa ianao lasa izy nygadraina nanefa tany amponjy afaka vakitsika zany ten'Andriamanitra zany a fa lava mantsy izy raha tatarainy de zao zavatra nitranga tratrana problème angezangeza lavitra ndray Joseph zay any teto teny gadra fa entiko mbola naporofona aminao fa tsy nijanona tany amin'ny Jakoba sy ny zanany lahy rehetrarehetra ny fanatrehan'Andriamanitra fa nanaraka an'le amboary nanaraka an'le kitana anankiray ankofana de Joseph zany nanaraka azy tany amin'ny toerana nalehany rehetra misy fanatrehan'Andriamanitra ohatra antsika zao e misy amintsika reto nge zao raha lasana babalala e mivavaka tsika teo misy amintsika reto any amin'ny toerana lavitra be any fa mihaino an'izao fandarana zao de manino mitorotoro fo de mitomany de mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra satria nahoana
satria mahagaga andriamanitra omniprésent andriamanitra de ohatr'izany fa ny Josefa te tsy nijanona tany amin'ny rahalahy ny andriamanitra fa nanaraka azy tany amin'izay zay toerana nisy azy de nisy fanatrehan'andriamanitra ny atsapanao fa misy fanatrehan'andriamanitra na de tsy manam-bola ary ianao raha lasana babalala manam-piadanana ianao zay ny proof afantaranao fa misy andriamanitra manaraka anao ohatra mandalo olana be de be ianao misy anabavy eto zao any akao etany am'izao fotoana zao feno voadidina olana ny fiainany fa ny zavatra mahafinaritra etina atsapany fa misy fanatrehan'andriamanitra misy voninahitra andriamanitra miseho amina zavatra hafa zany hoe misy ady lalovanao zany eto fa misy zavatra hafa indray mipotra atsapanao mihitsy hoe mbola afaka mika aleloia anao eo amin'ny fiainanao de ohatr'izany Josefa niditra tany am-ponja indray izy inona zavatra nitranga rehefa tany am-ponja izy a de lasa mpifeno fonja mpifembo fonja hitanao ohatra hoe naiza naiza toerana misy azy de miavaka foana izy naiza naiza toerana lehany de miavaka foana izy na de samy gadra zao azy mbola navahan'andriamanitra any izy afa ny manompo sy ny tsy manompo de zao mbola lasa mpifegadra indray izy tany fa zao zavatra nahafinaritra nitranga zany zavatra rehetrarehetra zany mba fantatra hoe nandritra ny 5 taona mba fantatra hoe raha lasana babalala hoe 5 taona nandalo zavatra ohatr'izany Josefa miala nakazo de ambodevina miala fatsakana de andevo de fonja de voafonja nandritra ny 5 taona nandritra ny 5 taona zany zavatra zany no miaina tsy fantatra ianao hoe inona ny fetranao fa 13 taona zafady tao anatina 13 taona nandalo fizahany-toetra ohatr'izany ity mpanompon'andriamanitra ity 13 taona misy amintsika mandalo fizahany-toetra herinandro a de efa tsy hitatsony sady tsy mety ny fivavahana fa Josefa raha lasana babalala 13 taona zao nefa ny zavatra ampahirezoko anao andriamanitra am'izao fotoana zao tsy mitondra antsika ohatra nitondrana ny olona tao am'ty baiboly ty de olona mahery be daholo tsisy ohatran'ny olona aby tsisy ohatran'izany Mosesy mahavita mifady any 40 andro de avy eo mifady any 40 andro indray 20 andro ifandianana tsy vitatsika zany za tsy mahavita an'izany satria izy efa nahena no ny fahasoavan'andriamanitra de efa nahena nge niady lalovantsika zao misy amintsika reto ke miatrika zavatra ray volany inona moa zany miohatra amin'ny 13 taona ny Josefa ny any Josefa nge tena fonja rabaky teny tena fatsakana rabaky teny atsika mbola fanenjeha amin'ny fianakaviana tondrotondromolotra eny amin'ny fiaingo eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny zany nge de efa mahatonga atsika emitra 13 taona eny olona atsika ray volantsika zay a ao anatina galera ao anatina problème de mahatonga atsika tena kivy fa za de tena moa tao anatin'ny 13 taona niatraikana zavatra ohatr'izany sampoloplaneta fa 13 taona ihany koa tsy nitsarahan'andriamanitra taminy niady misy raha lasana vavimalala ny problème teo fa andriamanitra koa tena teo ary za de teny aminao fa samihafa ny olona mandalo problème misy andriamanitra sy ny tsy misy andriamanitra fa ny olona misy problème tsy misy andriamanitra rehefa tapitra ny fampahirezan'ny olona sy ny fianakaviana sy ny namana tsetseran'ny olona kely eo de torotororan'ny olona kely eo de vitany aminy de manomboka tonga am'izay le hoe tapidalakale tsy hitako tsony zy atao andeha amony tena fa ny olona anankiray mivavaka ka ao problème fa eo andriamanitra de io olona io le tahaka any Jesosy lefa miteny oka oesoronamiko zao kapoka zao nefa oka ny sitraponao ny ataoko fa tsy ny anao de na de fasan'andriamanitra anjely teo agetsemane de nampahereziny anjely de nitsangana afaka hiatrika ny problème afaka hiatrika ny hoaviny za de teny aminao androany 13 taona niatrika an'izany Josefa fa 13 taona koa tsy nanofotsony fa 13 taona nitadidina sy ny natsiarova na ny nofo zay nampimen'andriamanitra azy za androany de teny aminao misy teny fikasana raisinao eto androany fa raha ao anatin'ilay volana zany tsy tateraka aminao de aza miteny ianao hoe tsy tateraka amiko tsony zany fa tehirizo am-ponao za manana teny fikasana be de be ato anatiko ato ary fantany fa tsy maintsy hotany teraka amiko daholo reo naroviana de tehirizony ianao fa ny olona 13 taona tsy navelany latsaka fa rehefa nanova izy fa hiakatra ny amboary nanova izy fa hiankofana 13 taona zavatra mifanohatra am'izany no nitranga fa nitehiriziny anazy mafatana ny zavatra nitranga de zao rehefa tany amponja tany am'izay Josefa zany hoe tany anatin'le lalina indrindra le tena tao anatin'izy le tena tao anatina problème hoe tiany tena tsy nisy ohatry ty mihitsy ny problème ka hatram'izay mivavahana teo am'izay ny zavatra nitranga ohatr' zao nisy fotoana aloha niara-nigadra tamin'ny Josefa tao nisy olona nigadra de nanofo reo olona reo tsy idirantsika lala zay fa lasa ny fotoana de nanofo izy de fantatry Josefa ny hevitry ny nofony nanafa meza-pahasoavana andika nofo zany Josefa de tanteraka tokoa reo de ny anankiray tam'ireo maty ny anankiray tam'ireo tafavoaka mifonja satria zay le hevitry ny nofo de le anankiray io a rehefa tafavoaka mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka de zao lasa izy naleny
rehefa tonga teo am'mpanjaka izy manteny Joseph asa diminao rehefa mba tapavoaka anao mba ataovy tsara lahy zany za miny fa izay taloha tam'izay mbola tao anatina ditra de mity violon rehefa mity violon de rehefa ao daholo ny olona reny de misy an'le sasany efa tafavoaka zay le zalava de veloa de malahelo nkenao mahita tafavoaka de mba manafatra mba atsora nga le reninay mba teneno zareo ohatry zao mba azy ohatry zany de Joseph ohatry zany mihitsy nivoaka le rahalahy de mba teny asa adinonao mba tsarovy rehefa tafavoaka ianao e mba ataovy tsara mba de tavy lalana any mba hivoaka e mba de taovy lalana any mba fa adinon'io olona io mbola mikady atao ihany izy fa na de zany aza ny zavatra mitranga ny olona manadino azy misy fotoana ianao adino zao tontolo zao fa te ampahiranao androany Andriamanitra tsy manadino anao Andriamanitra tsy nanadinona de ray mpimaso azany Josefa zany azy de tsy nanadino Andriamanitra ary profony tsy nanadinoy de zao nanao zavatra migeza be am'izay Andriamanitra inonao am'izay ty tenin'Andriamanitra ty manomboketo Genesis toko faraika amby efapolo efa tavavoaka am'izay le lehilahy lehibe any mpitondra kapoaka ny mpanjaka de adinony Josefa amaky am'izay ary tsika tany amin'ny 7 amby telopolo tsika teo fa tonga de mandigna aty amin'ny 1 amby efapolo zany nandalo fotoana araka teko tam'izay 3 amby folo taona tapitra ny 3 amby folo taona misy hetsika ho ataon'Andriamanitra am'izay enonareo am'izay ke ty hetsika ataon'Andriamanitra ty Andriamanitra zany efa hita amin'ny fiainatsika de za de teny aminao androany tsy voatery enao no karakarain'Andriamanitra fa misy zavatra any amin'ny tontolo tsy tamaso any ampiasain'Andriamanitra de zao ny zavatra nitranga de ny fa 1 amby efapolo ary efa afaka roa taona ny paka de nanonofy Farao hitanao nanonofy Farao Farao nke tsy mivavaka Farao nke tsy mahafantatra an'Andriamanitra Farao nke olona tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra fa nanofy Farao nefa nofy ny Farao io de nofy avy amin'Andriamanitra zany hoe no fomba an'Andriamanitra ny Josefa zany de nataony nanofy i Farao inona ny antony zany ka Josefa ihany manana famezam-pahasoavana andika nofy za zany tehiteny aminao androany fa Andriamanitra rehefa hitahanao de hikasika zavatra any amin'ny tsy takatry ny sainao any izy ary androany de tsofokorano amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra zay miaino androany mandalo ady mafy anaty olana tsy ho takatry ny sainao androany ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao fa izy zavatra ny alavitra be anao any mihitsy no kasihan'Andriamanitra am'ty androany ity fa misy idiranao io zavatra alleloia misy idiranao io tena maherezy ianao fa misy zavatra ny ambadimbadika olona tsy ampozinao mihitsy am'izao fotoana zao ho kasihan'Andriamanitra ataon'Andriamanitra manofy Farao de rehefa nanofy Farao de mbola misy zavatra nataon'Andriamanitra koa tsy nisy nahadika nomen'Andriamanitra nofy sarotra be mihitsy Farao nanaovany nofy sarotra be tsy ampy an'Andriamanitra nampalofeo nampanofy sarotra be mihitsy ary rehefa nanofy sarotra be mihitsy de zao ny zavatra nitranga tsy nisy nahadika an'io ihany koa afa-tsy Josefa hitanao zany ny fiasan'Andriamanitra misy olona any atsiaro anao tsy maintsy ianao ny ilainy olona io tsy olona mitovitovy aminao tsy olona ohatrohatra anao fa tsy maintsy ianao misy olona eto zany zao tsy anasa menao ty tenin'Andriamanitra ty fa za de tenanao misy asa sokafan'Andriamanitra ny anananany de olona ohatranao io misy ny ilainy tovy amaina tsy maintsy ianao misy zavatra zany hoe no sokafan'Andriamanitra misy valavalana no sokafan'Andriamanitra de enao rery miomby eo tsy hoe mety misy olona ngeza be mihitsy fa enao le kelikely valavalana ho anao ianao misy valavalana ngeza be satria enao ngeza be de tsy tafiditra le kely fa ho anao mihitsy halleloia miaraba manokana ny rabavy zara ny Arabia Saodita am'izao fotoana zao hitako eto mantsy izy halleloia de zao nanofy Farao fa rehefa nanofy Farao any andiny fahavalo any nalaina daholo ny olo-kely tao Egypta rehetra fa zao tsy nisy na de iray azy nalaza ny hevitry Farao nofiny Farao teo am'izay misy olona faharoa kasihan'Andriamanitra za te teny aminao andro fa mety misy olona manadinodino anao amin'ny fotoana anankiray fa ho avy ny fotoana hikasihan'Andriamanitra ny olona zany ke mahatsara tsika mila mitory-teny foana de na tsisy mieno ianao de mitory-teny foana fa ho avy ny fotoana iny tory-teninao tsisy ny eno iny ampatsivin'Andriamanitra ny anatin'ny toromasony any any amin'ny toerana misy azy any teto de nisy an'le lehilahy mpitondra kapoaka ny mpanjaka le gadra lava niaraka tamin'ny Josefa le miteny Josefa hoe aza mba adino re ary efa tavavoaka ianao hoe io olo io nanadino tsy te alana Josefa fa tamin'ny andro anankiray nampanofisy ny Farao ary teo io lehilahy io natsapa hoe any misy lehilahy fa andika nofy ho kasihan'Andriamanitra manokana ny olona rehetrarehetra tokony hifampikasoka aminao
ny karaza-pasoavana rehetra tokony ifandray aminao hokasian'andriamanitra amty androany ty dia atsiaro ny anaranao manokana zany olo zany de tety tsaroany lelahany amin'ny andininy fasiby hoe nisy tsaroko zao ny fahatsoko ay misy lelahany afaka mandika ny tinofitiry farao taitro farao tonga to izy farao any amin'ny andininy faefatra ambe folo taitro farao ka zava-dehibe amin'ny farao tsy voly zava-dehibe amin'ny farao efa tsisy tsy ananany fa zavatra ray manky eo amin'ny farao mila dika ny nofony mila dika ny nofony tsisy olona mavita an'izay nefa fa tsy mivoaozy tsy Jehovah tsisy tsy mahadika an'izay fa tsy le atao hoe Josefa tena tsona Josefa tenao nge zavatra antange misy mahafinaritra be andao mba resaka zavatra manomboka eto fa tsy zavatra finaritra am'izay nisy eo zay ty rekany hoe maharety anao fa mifiainanao io a ninninna zavatra ratsy tsy nilalovanao tsy maintsy ho avy ny andro anankiray anomboka zavatra finaritra fona am'izay nisy io ary rehefa manomboka zavatra mahafinaritra io de tsy mijanona tsory fa Andriamanitra rehefa manokatra varavarana ray de manokatra foana am'izay halleloia za miny fa mbola maretsika to mbola tsy tapaka ato amin'ny en direct ato ya de zao raha lasana bavy malala ndao va kitsika am'izay a ny baiboly manomboka eo amin'ny Genesis toko raika amby efapolo andiny fa efatra amby folo zao le teny manao hoe tena niraka farao ka napaka Josefa de nalaina faingana ny anatao andava kisa halleloia ary nanaratra ny volomavany sy niova ny fitafity de nakany farao eto zany ny zavatra tonga de niova ho a tao anatin'ny 5 taona ny zavatra niseho tamin'ny Josefa farany nanaovany akanjo tsara farany 5 taona lasa 13 azafady 13 taona lasa no nanaovany akanjo tsara farany ny nitafiry vonahitr'Andriamanitra farany no nitan'ny olona teo amin'ny fiainany izy tsy hoe tsy niaraka tamin'Andriamanitra fitanao le enao le hitan'ny olona mihitsy hoe halleloia zao ny mpanompon'Andriamanitra sy sisa 13 taona lasa efa nisorona ny akanjo teo amoron'ny lavaka fatsakana andatsahana azy teto am'izay nisy zavatra renao mihitsy hoe nisy zavatra miveriny hitanao ohatry ny reny tomobily napetraka tanaty garazy efa tena maloto be feny vovoka reny tena voky io tomobily io navoaka daholy am'izay ny karcera ny savony rehetrarehetra ny éponge rehetrarehetra zay azo anadiovana an'io fa mila diovina io androany ary zao ny zavatra nafinaritra nalaina i Josefa nalaina faingana hitanao maika be zany le olona any amin'ny fonjy reny le mpiany fonja maika mazaka fa misy iny misy olona mila avoaka fonja maika be eto halleloia misy olona tena avoaka maika be eto afatra avy amin'ny farao mba fantatrao moa zany fantatrao moa zany fifaliny zany ianao ike mila ho avoaka amin'ny fomba farak'izay aingana e ho avoaka amin'ny fomba farak'izay aingana sy maika am'izay ianao fa ampy zay za te teny androany raha tena misy olona eto mino nandalo zavatra mafy a fa raha tena mino zany olo zany androany ho irahan'Andriamanitra am'izay farao sy ny miaramilatra tsy anagadranao fa amoakanao farak'izay aingana ananan'Andriamanitra ngera lasana vamalala fahefana iteny amin'ny devoly hoe ok zay e ok zay io fonjy io e ok zay io fijaliana io e ok zay io ady mafy io ok zay io ranomasy io e nareo any akao etsy mitomany androany manalina lanaova amin'ny patron anareo te hiteny aminareo androany fa androany misy diny avoaka an'Andriamanitra tsy maintsy avoaka farak'izay aingana ny amponjinareo halleloia de zao navoaka any izy a tsy izy le ratsy be iny ka eo na farao eo na farao zanak'Andriamanitra izany voninahitr'Andriamanitra am'izay teo am'izay de zao zavatra atao nalaina tanadavaka izy de nanaratra ny volombavany halleloia ohatry nitako eto karakaraina sasana tsara de izy loatra bebe volombava be le mbola mety misy rarararakivy matsiravina reny tena le hainao hainy le zavatra tiako teneny le fa novaina naratana ny volombava nosorana menaka nasina gel halleloia natao tena mahafinaritra be de niova fitafina nomena akanjo mendrika tena le mendriky reny e le akanjo tena tsara verina ny tafina finaritra Andriamanitra tao anatin'ny fotoana anankiray zany fa tsy hoe mbola misy 13 taona hafa koa tsy hoe 13 taona potika ny fiainana de mbola isy 13 taona ndray zany itsangana za te ampahery anao androany mety ozy ianao hoe rovina vo tafavoaka ty fiainako potika ty fa za te teny aminao androany tsy mitory anao olombelona androany fa Jehovah-Andriamanitra le mahay ny zavatra rehetra le miteny hoe misy de misy hainy io manangana ny fiainanao ozy Jesosy hoe haiko manangana ny tempoly raha vai koa le tempoly natao tanana fa ho atsangony le tsy natao tanana ao anatin'ny ateloana izy le vitanao atrano ao anatin'ny 3 andro zany fototra ary tsy vita amin'ny tany zany raha lasana bavana fa rehefa Andriamanitra ny asa tsy misy masaka za te teny aminao androany
aza miezaka mamina vina anao hoe ro vina vo tafavoaka mbola tsy maintsy andohandreto trosy reto aloha za a de zay vo amerina ny vadiko a de zay vo ikarakara zao iverina ivity fanaka tavaverina am'loana ny fiainanay afaka 30 taona tsy ara-lasana vavomala tena be folo taona ty Jacob Joseph ty tao anaty olana fa tao anatin'ny fotoana anankiray nafangan'Andriamanitra ny zavatra na famoahana azy eo am-poza ary de efa tsy maintsy atao maiky ny fikarakarana azy asorina vomba matao mivadika ao anatin'ny fotoana foy satria zanak'Andriamanitra tonga ny fotoana hoy farao tamin'ny Joseph nanonofy aho ka tsy misy malaza tsy misy malaza ny heviny ary za ma rehefa ianao ony a raha mahandry enofy de malaza ny heviny zany ny laza ny zanak'Andriamanitra hitanao tsika reto mivavaky reto misy laza atsika efa mipasy any ananinaninany hoe ry aniny reny a tena mivavaky reny zareo reny efa ohatry zao zay zavatra hitan'ireny ambavaka tsy maintsy mivary misy zany misy olona zay retretiny ambavaka te mivaly avokoa de reny farao zany ianao ony rehefa mandika nofy de tsy maintsy tanteraka de izy Joseph tsy ahy zany fa Andriamanitra zany laza ny valy ny adanany farao hitanao zany ny olona atao hoe olona tahin'Andriamanitra tsy za anao zany misy tenanao tena tahin'Andriamanitra tena mivavaka anao ataonao rahalahy tena mivalo mivavaka de ianao vitany hoe tena tsy mahalala anga ianao tsy zay ozy izy Joseph nanao hoe tsy ahy zany za koa raha ny tena aminao raha hery ianao ty tenin'Andriamanitra ty raha isy efehany aminao zao tenin'Andriamanitra zao raha mino ianao tsy avy amiko zany fa Andriamanitra no nanao an'izany mba hilaza ny valiny ny adanany farao de zao am'izay zavatra nitranga nasen'ny fehifehizitsika moa nytoroteny nasen'ny Joseph nytantaray farao am'izay tantarao am'izay ary le izy de teto moa ny nofy de zao nanofy omby mahi anankifito a farao de nanofy omby matavy a anankifito aloha de aveo omby mahi anankifito de aveo nohan'le omby mahi le omby matavy zay zany le nofy de ina ny hevitry reo de ny hevitry reo de zao tenen'ny Joseph isy fitoana de ho taona zina indrindra zany hoe le endrik'le omby matavy zany a de zao endrikana de aveo koa mbola nanolo fe le saloim-bary mavesatra be tena vokatra be de saloim-bary tsisy nininona de ny hevitry io zany de mandritra ny fito taona zina zany fahavokarana be tsy misy ohatry zany andalo fito taona zany tany Egypta mavokatra be de aveo am'izay andalo fito taona tsisy nininona tsony zany le ozy izy farao de zao am'izay naverina indro tamin'ny farao zany teny zany fa efa voatenin'Andriamanitra ozy izy zany zavatra zany ka ho tanteran'Andriamanitra ko ankehitrindry teto am'izay ny teny Joseph andeny fa 3 ko ankehitrindry farao iza lehilahy manatsaina sady endrika hanendry azy napaka ny tany Egypta aroka anao izany farao aroka izy anendry mpiaraka hitandrina amin'ny tany sy amory ny ampahadimy ny vokatry ny tany Egypta amin'ny taonjina fito aroka izy anambona ny anina rehetra ao am'izany taona tsara zany ka amory ny vary amin'ny anaran'ny farao ka ho fihinana amin'ny taona amin'ny tanana maro areoka hitahiry zany izy aroka zany hoanina hotehirizina amin'ny andro amin'ny taona fito mosareny de ho tonga am'izany Egypta mba tsy simba mosary ny tany teto zany de nitoran'Andriamanitra saina i Joseph hoe manaova misy fomba fitantanana hitanao ianao rehefa manana fanan'Andriamanitra tsisy olona mahay mitantana ohatra anao nanana fahaizana mitantana tolotsaina avy amin'Andriamanitra hoe angony daholo aloha ny vokatra fa ao arinao anasory ampahadimy ny vokatra rehetra aza de manao be fihinana zany aza de manao be fandrotsaka fa ny ampahadiminy io esory fa io ampahadiminy io a hiateratsika hiatrehantsika le fito taona tsy misy de ozy izy Joseph ka ny farao hitady lehilahy manatsaina ao amin'ny tany Egypta ozy izy farao jerenao ny valiny teny farao andiny fa fito amby telopolo ary sitraky farao sy ny mpanompony eny zany hevitra zany dao io farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahak'io izay manana fanan'Andriamanitra ao anatiny fa isika hitanao zany eraka Egypta rehetrarehetra rehefa jereny farao izy reny manatsaina ny ministry ny anina zao ohatra ny manatsaina generaly ianina zao a fa zao raha lasina bambalala ozy izy farao iza ny anana fahendrena ohatra zany ny olona manana fanan'Andriamanitra ny lasana bambalala de sady manana fahendrena tsy mitovy amin'ny olona no manana tolotsaina tsy mitovy amin'ny olona no manana farahitatsaina tsy mitovy amin'ny olona za de tsy vavolombelona aminao fa misy olona any anananany olona tsy nahita fianarana manana CEPE eo amin'ny fiainany fa matsilo lavitra noho ny olona manana doctorat satria manana fanan'Andriamanitra misy zany tena misy zany fa Joseph teto hitany farao hoe tsy misy manana
tsisy lehilahy ohatranyio ozy izy farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarana ozy izy farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantaran'Andriamanitra anao zany rehetra zany dia tsy misy lehilahy mana-tsaina sady endry tahaka anao ko ianao ny anapaka ny ato an-trano sy araka ny teninao sy itondrana ny oloko rehetra ny sisa fiandrianana ny alehibe noenao hitanao raha lasana vavimalala eto zany a le zavatra teneniko anao teo hoe zavatra nisokatra tamin'ny voalohany le teny farao napaka ny Josefa tany amponja dia tsy nijanona teo dia ampainanao androany fa rehefa misy zavatra sokafan'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia manana finoana ianao fa tsy mijanona eo io Andriamanitra tsy mba tia manao sotapana Andriamanitra tsy tia zany hoe nangatavavaka anankiray anao dia tao anatina olana foana dia manomboka misokatra misy zavatra misokatra kely fotsiny dia nitenika fotsiny hoe ianao le andeha teny hoe alleloia dia nanao kely alleloia dia nijanona teo satria nanino tsisy tsony ray fa nisokatra ny varavaran'ny fonja fa nitohatra ny amin'ny fanomezan-tseza any Jakoba i Josefa zambary teto zao tenen'ny i farao tsy vitany hoe nandika nofo izy tsy vitany zavatra ohatry zany fa tonga dia niraisin'ny farao toelo eo ho tananakavanany a i Josefa mba azonao an-tsaina ve zany fa nisy olona tena olona farak'izay tena ohatrany hoe totombita raha ny olona nandinika ny fiainan'i Josefa dia zao zany ve ny atao hoe mba araoko tsy mivavaka raha ohatry zany makivy ny olona nijery ny fiainan'i Josefa satria tsy mbola fantatry ny olona ny fihevy Jehova amin'ny fiainany fa za te teny aminao androany raha mba manao ohatra anahy ianao za tsy farak'izay tsy tia mijery film mampitataina taloha mampitataina ana le izy ka raha CD-ny ananako na kasety le vidéo reny dia jereko aloha ny any amin'ny farany hitanao mampitataina anahy hoe maty ary sara velona ty rôle ty dia jereko ny any amin'ny farany dia rehefa hitako amin'izay hoe velona eo amin'ny farany dia verenako jereko amin'izay le film dia tsy mitataina tsony ana efa misy basy manketo aminazy eto ary hipoaka zavatra fantatro zao tsy maty io fa efa hitako fa tsy maty io alleloia dia za te teny aminao androany jereo fiainana ny farany jerena fa ianao aza manaiky sodokan'izany hoe problème hoe misy problème ny olona anankiray mivavaka toy izany hoe Andriamanitra tena makivy anazy zany miaraka aminao zany fa jereo aloha ny fiafarany ny fiainany zany olona izany fa ny fiafarany Josefa teto dia zao ohatry ny tomboka tamin'ny lavadrano a ohatry ny toy tamina andevo ohatry ny toy tamina fonja fa zao tao anatin'ny fotoana tsy takatry ny saina tena ambe folo taona ny jaliny fa tao anatin'ny fotoana fohy tsy fantatro firy andro zany zavatra-drano ny trano na seza fiandrianana izy ny farao hoe amin'ny mahafarao azy moa dia zao seza fiandrianana sisa ozy izy tsy tovizako aminao hitanao tsy maintsy mitazona ny volany fotsy ny farao mahafarao azy tsy azona atao farao Josefa ary zany mbola proof fitondranazy tsika tsy voatery milliardaire zany raha lasana baby-malala tsy voatery lasa filoham-pirenena anao dia manana fanapahana fa avy any aminao ny potry zavatra rehetra loharano mpitahina Andriamanitra tia an'izany hitanao tsika tsy le miseseo tsy ilainy zany anarany tsy ilainy Josefa ampahasambatra azy raha lasana baby-malala ny tenenao hoe farao fa manana fanapahana ny farao izy fantatrao tatao mba tatika dia zao hoe nomena peratra ozy izy farao iny efa nanendra anao anapaka ny Egypta rehetra dia nesoriny farao ny peratra teny amin'ny tanany dia natao tamin'ny tanany Josefa marika anankiray zany fa an Josefa ny fanapahana zany hoe tsy titra teto ny zava-dehibe fa le peratra tsy titra teto ny zava-dehibe fa le fahefana dia nanapaka amin'izay nanapaka Josefa za dia teny aminao androany eto kamaranana ny toroteny dia zao ianao ao arinana ty toroteny ty dia mitraka amin'izay ianao dia masay ianao mijery lavitra tsy le androany tsony mijery anao tsy le zavatra iainanao zao tsy le fonja misy anao zao tsy le problème misy anao zao fa mijery lavitra ianao dia teneny hoe inona ny tao ambadiky ny lalana ny lalovan'i Josefa inona mahasamihafa anao amin'ny Josefa ianao nge nitahiry an'Andriamanitra ianao nge mpivavaka misy fanatrihan'Andriamanitra nge fiainanao hoe jereka ianao anatin'ny oady lalovanao iny fa tsy maintsy misy fotoana mpahirezan'Andriamanitra misy olona zao amin'izao fotoana zao kivy fa mbola mahita toroteny hitanao mahatonga anao mbola mandre toroteny ianao hoe Andriamanitra tena misy fanatrehana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mbola natsiaro anao misy olona nge amin'izao fotoana zao mitady an'izany toroteny zany ampahiry fa tsy mahita fa ianao mahita satria mividin'Andriamanitra ianao dia za teteny aminao androany tsy zavatra iainanao androany fa sahianao mijery ao ambadika misahi zany tsika manomboka androany hijery lavitra dia mitenena hoe nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa manina ny soataony aminy amaranako azy tanteraka dia zao tadidinao le tany aloha ny teny taminao an'le pirofo azo tsapaitanana ny devoly dia afaka manisy pirofo mivaingana eo amin'ny fiainanao fa potika ny fiainanao na sy ny akanjonao zao mihitsy miositra fa nefa pirofo mandaingy reny
profo laingy raha nosy fa tsy rahan Joseph fa zao Andriamanitra koa mba afaka manome profo mivaingana koa nao vakitsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 5:7 andiny 5:20 amarantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny androany ty ilaza aminao anankiray androany profo mivaingana ataon'Andriamanitra ihany koa amin'ny fiainantsika ay midevolona anao an'izany nampangororony fotsika profo mivaingana hoe natonga tsika iteny hoe tsisy hevitra ntsony aminao fa androany Andriamanitra koa afaka manisy profo mivaingana amin'ny fiainanao zao le profo mivaingana manao hoe andiny 5:20 Genesis 5:20 de niakatra tany avy tany Egypte izy zao zany no tenenina am'izay Jakoba hoe velona any ange Joseph fa tena jerenao ange zavatra nahazo azy ary niakatra avy tany Egypte vabetabeta ny tantarany tranga atao anatin'izay niakatra avy tany Egypte izy ka tonga Jakoba rainy avy tany an-tany Kanana de nilaza tamizy ka hoe mbola velona ihany Joseph lay mpanapaka tany Egypte hitanao iazo fa tsaina mihitsy nypoziny reto rahalahy reto zanana reto amin'ny Jakoba hoe velona hitanao dada iresy teneno dada moa nisy an'ilay akanjo ndray mandeha sy le akanjo le misy raha dada ve zay taditoko le akanjo Joseph ka hitandada izy io zany tena marina hitanao ohatranyzany poziny zalahy telo tena hitanao le akanjo misy za indry dada tsy izy indry fa laingy indry fa velona Joseph izy ndray falaza ten'Andriamanitra zao nytenen'ny Jakoba mbola velona ihany nge Jakoba kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba ka tsy nino azy misy tokoa nge zany zavatra 5 taona lasa mbola inonao ve androany ivadinao io raha nabavy 5 taona izy zay ny lasa de raha iteny aminao ten'Andriamanitra hoe mbola velona iverina nge mivadinao hoe de izy anao tsy mangatsika amin'ny folo sy nive verina tsony hitanao le fanananao taloha iny nge mbola iverina aminao de izy anao tomobile rehetra rehefa lasa ny banky efa ny man'olona azy sisy reve iverina tsony nangatsika amin'ny folo ianao io ange ka mbola misy avenir ange fiainanao io mbola tsy nan'io fanafody itsony mbola nana fahasalamana nge anao efa tsy mihetriky itsony ny ilanao de izy anao hoe za ve de possible itsony profo mivaingana firy ny taratasy avy any amin'ny dokotera milaza fa tsy maintsy mihina mpanafody amandra-pafatoko nefa za teteny aminao akanjo miosondranosy indry profo mivaingana laingy iny fa ny profo mivaingana tena izy androany adiny fa 7 de nilazain'izy ireo zany tenylazay Joseph zany i Joseph rehefa iteny tamin'ny andefany ralandry iteny am'rainy hoe tsy maty izy de fantatra Joseph fa tsy ino ny rainy satria fantatra Joseph fa maha-olombelona tsy mampinotsony zany ohatra ny anao mielo io koa androany tsy mampinotsony zany hoe fiainanao io mbola hitsanga fa tsy maintsy nandefa profo mivaingana koa Joseph ny profo mivaingana alefa Joseph de zao sarety anankiray feno vokatra feno fitahina na rehefa niaraka tamin'ny mpitondra teny hoe velona Joseph zao miteneniny tsy nino mihitsy Jakoba fa rehefa hitany kosa ny sarety zay nampitondrainy Joseph hitondrana azy halleloia teo zany Jakoba vao mitenana hoe zay vao velona reny fa nahany Jakoba ary ozy izy tamin'ny zanany oka fa mbola velona ihany Joseph zanany zany teteny aminao raha lasana vavimalala angatatsika am'ty androany ity be de be profo mivaingana akanjo miosondranosy nampiseholy ny devoly anao androany ka natokanao efa mona aminainy anao na de amin'ny fivavahana azy misy amintsika miantory teny hatram'izay de votsika zany foana hotahina Andriamanitra sy efa zany foana profo mivaingana firy nefa renao fapotika ny fiainanao fa androany teteny aminao ivavaka tsika am'izao fotoana zao arina tytory teny ty ny vavaka ataotsika de zao ny ampisehoan'Andriamanitra amin'ny fiainatsika androany sarety anankiray milaza amitsika fa velona Joseph milaza amitsika fa mbola velona ny fiainatsika andefa sarety anankiray Andriamanitra androany eo amin'ny fiainanao ho hitanao ifanena aminao androany ka velona nay ny finoanao sy ny fanantenao ka hitenanao hoe tena velona ny fiainako mbola tsy potika ny fiainako fa mbola velona ny fiainako halleloia teteny aminao androany nandefa profo mivaingana ny devoly fa mba fotoana zao androany fotoana zao andefasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao profo mivaingana entina melomana ny fanantenanao fa tsy tapitra zany ny fiainanao fa mbola misy hoavinao mamirapiratra ambadika zao fiainanao ambadika zao ady nalovanao ambadika zao fatsakana fonjy sy ny sisa ny lalovanao ho amin'ny fotoana tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra ny fiainanao amoahananao ao de anomezananao an'izany toeram-boninahitra zany ivavakantsika am'izao fotoana zao raha mety ianao any tokantrano angy raha mety ianao de hiary ivavaka aminay ninninona zavatra ataonao laiza toerana misy anao am'izao fotoana zao de zao lalasana vavimalala ivavakantsika am'izao fotoana zao de mivavaha mihitsy ianao amin'ny fonao sy amin'ny finonao rehetrarehetra anatin'ny fonao any de miteneny anao Andriamanitra tonga ve ny fotoana
fa raha tonga ny fotoan'andriamanitra ho raisiko inoko zany sarety tonga zany inoko andriamanitra fa tonga ny fotoana tsy maintsy amoanana am'izao aty zay lalovako zao ndao ivavakantsika am'izao fotoana zao tena ivavakantsika am'izao fotoana zao na rehetra le tokantrano am'izao fotoana zao ivavakantsika ho raisitsika amina toroteny zany ho raisitsika amina vavaka zany toroteny zany am'izao fotoana zao ivavakantsika am'izao fotoana zao a manana finoana ianao fa ny vavaka zay ataonao de ren'andriamanitra am'izao fotoana zao ary eo ambadiky ny vavaka ao de tsy maintsy izy valim-bavaka vavakantsika am'izao fotoana zao de teneno hoe andriamanitra efa saika tsy nino tsony efa saika tsy nino an'izany tsony andriamanitra fa raisiko zay rehetra mandray an'izany tenin'andriamanitra zany am'izao fotoana zao a za tena miteny anao androany fa raha tena raisinao amin'ny finoany zany raha tena raisinao amin'ny fino rehetra zany teny zany androany de ho tanteraka amin'ny fiainanao fa fotoana amoan'andriamanitra ny fiainany Joseph zao ianao ihany koa Joseph an'andriamanitra ianao ny nofinofinao hatramin'izay oa ny teny fikasana vorainao hatramin'izay ny mifanohatra amin'izay ny hitanao hatramin'izay fa raha mino ianao androany de ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra raha mino ianao androany de ho hitanao zany fiainanao zany hivoaka avao anatin'ny fonjy io de ho soloana vaovao efa raha zany zavatra talozy ny ten'andriamanitra indro soloko vaovao zany tanteraka tamin'ny Joseph zany nahoana tsy tanteraka aminao Jesosy a mangataka izay amin'ity androany ity amanky risa tokantrano ianao omeo anay zany vavaky ny finoana zany ataovy manana fomba fivavahan'ny olona milo zay amin'ity androany ity de ataovy mivavaka anatina finoana fa tsy maintsy tanteraka aminay indray zany tenin'andriamanitra zany o Jesosy tsy ho vangilo isa tokantrano vangilo any Koweït vangilo any Arabie Saoudite ny any Liban ny any amin'ny toerana any Madagasikara ny Antsiramadidy any amin'ny toerana rehetrarehetra any Marseille am'izao fotoana zao Jesosy any amin'ny toerana maro isan-karazany de amangy anay eto Kreta eto koa ianao am'izao fotoana zao andriamanitra de apetrao anatin'ny fonay zany fanantenana zany fa nataonao tamin'ny Josefa de ho ataonao aminay amin'ity androany ity misaotra betsaka tompo a misaotra betsaka Jesosy a ampianaro mahay ino zay ampianaro mahay mitraky zay ampianaro mahay manantena ndray zay ampianaro mahay mifaly ndray zay andriamanitra fa tsy arinao zany zay tsy nafoinao zany zay fitiavana mandrakizay andriamanitra ianao anay iara-taontsika ny tokantrano zany zany am'izao fotoana zao a fa misy fahagagana no manin'andriamanitra ho anao misy fahagagana no manin'andriamanitra ho atsika tsy raha retsika mampigany tokantrano any zany am'izao fotoana zao a efa ely ianao a efa ely ianao ny nampanatenana zany efa ely ianao ny andrasana zany fotoana zany efa ela mitsy ianao ny vavary fa za teteny aminao tonga ny fotoananao sy andriamanitra am'ity androany ity alleloia afaka tsika pitsakana zany zany a andraisantsika zany fa vao mafaly zany am'izao fotoana zao aiza anao zao tokantrano any de hiara-hiritsika am'izao fotoana zao efa ela ny ametana hiara-hiritsika am'izao fotoana zao Vitalina fona lavisa nefa nio kosa Yachan mafina Nyari chari mafi Inui zany zany irao no fona rehetra nefa niu walaina faingana ny aponjy anao am'izao fotoana zao tsika rehetra iarina anatanana misy fagagana no manonao kaidera mira mafinao misy fitahina ho anao misy fitahina no maniny wai kaidera falbabaka misy falbabaka no mananao androany raha minanao aufafaintanatsika ny tokantrano any am'izao fotoana zao meo voninahitra andriamanitra fa tonga ny fotoana androany anao hoe raha minanao de hitanao voninahitra andriamanitra raisa amin'ny filoany zany toriteny zany de iaino zany fa natokanao anao natokanao atsika tsiralay avy zany atokantrano any halleloia zay mino ihany ny andray an'izany androany mety diso fanantenana ianao tanatin'izay taona maro zay ora lasa nabamarary ny tena maty mampile fanandalo teo daholo tsika teo amin'ny toeran'io nefa nio kosa raha ino ianao de hitanao ny voninahitran'andriamanitra fa na de inonina maty eo amin'ny fiainanao de hitsangany zany androany
misy fakakana misy fakakana tsika ina mafiry fakakana na efa tsy niditsiny anao androany force ny tenanao ino androany zeno enonao fotsiny tsy kisenasena natafasa amin'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao fa Andriamanitra ny teny mifatana taminao fa te hanova ny fiainanao amin'izay te hamoaka ny fiainanao amin'izay Andriamanitra ka hitera azy misy valimbavaka misy valimbavaka mitsotra Jesosy misy valimbavaka no maniliwai ka hitera azy Alleluia mitsotra Jesosy Alleluia misy valimbavaka no maniliwai ka hitera azy Tena anaty zambeke zany isainsaina no lalana zay efa nalovana isainsaina hoe tianao dia efa saika ny verin-dalana tianao talohany teny vanty dia efa saika kivy Andriamanitra avy amalivavaka zany tsotra fa androany teteny aminao Andriamanitra tsy mba mahay mandaingana Andriamanitra tiako aminao ary Andriamanitra tsy mafoy izay mpimaso ny fatezerako izy fa mandrakizay ny famindrapoko Alleluia ora lasana bavy malala anatin'ny fotoana tsy takatry ny sainao ela ny jalianao fa mitodika aminao Andriamanitra androany tsy mitodika aminao ijerijery anao fotsiny fa hitondra fakakana hitondra fitahina eo amin'ny fiainanao hitondra fiovana amin'izay eo amin'ny fiainanao ka hitera azy misy fitahina misy fitahina sotra Jesosy misy fitahina no maniliwai ka hitera azy misy valimbavaka misy valimbavaka ao Jesosy any ahitantsika an'izany ao amin'ny Jesosy reny any ahitanao valimbavaka valimbavaka natao anao io ho anao rery tsy napetraka ho an'ny olona fa ianao izay miandry fantatra an'Andriamanitra miandrandra ianao fa manana amin'izany Andriamanitra ao menanao ka hitera azy Alleluia mino fa mahery tsara tsika rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao fotoana izao na manaraka direct na tsika rehetra izay manaraka ny tokantrano any ndeha ataontsika ty anankiray ty misy anankiray ataontsika izay ira tiso fantatsika loatra andeha amin'izao fotoana izao fotoana androany rahalasana bavy malala anatsoratsika ny tanantsika ho an'Andriamanitra atsoy Jesosy androany fa hamonjy anao izy dia zao atsotray ny tananao anatin'ny tiry ty fa andray ny tananao amin'ilay tanana kavanana